Fanambalea tsy vita ty hatea. No tsy misy ty area tsy maintsy fijalea gny rotrea. Mazava angamba izany afatra zany onje mahazo anazy. Maro koa moa zany olo gny tsy mahay teny paritry fa indrindra tsy mahay niresaka boka tsimitsimo atoy. Zay zany afatra avy amin'ny zoky vavy anabavy ray aman-dreny talike. Talike izay agnatiny tarika ino moa agnarany tarika andreo ty Tiharea. Veriko ndray mandeha fanambalea tsy vita ty fitea. No tsy misy ty area fijalea gny rotrea. Kantia ry ene, kantea ry longo. Ny fanambadiana zany tsy vita ny fitiavany. Fa raha tsisy ny arena tsy maintsy fijaliana no iainany eo. No entiko ty sanganasandreo ty ary alako tsigny raha tena marina satria io sanganasa io fa tiako be le afatra. Entiko izy nanaovaka antaridresaka satria nisy fotoana zany teto nizara publication hoe niany mba zavatra niany mba conseil sako tenenina na omena ny tanora ny zandry malagasy de io hoe aza manambady aloha loatra, aza mivesatra adidy aloha loatra. Tsindriko tsara, aza manambady aloha loatra, aza mivesatra adidy aloha loatra. Aza mivesatra fa tsy hoe aza manao adidy aza mivesatra aloha loatra. Za zany raha tena marina paneho hevitra, tia miady hevitra, tia mizara fomba fijery, fa za zany tsy de tena amle hoe manome conseil. Miteny zava-misy no ataoko de anjara tsirairay no maka an'izay mety aminazy. Fa amty resaka ty kosa aloha tena sako mihitsy ny miteny mizingizina hoe tena aza manambady mialoha zany na ampela na lehilahy. Mangala onon-draha tsara, mangala jery, mangala fotoagna, manomana, ara-moraly, ara-pahamatorany, ara-bola. Zay vao miditra amin'io zavatra io satria fanambadiagna tsy sidiran'ny fitiavana zany. Na hoe tsy vita ny fitiavana ozizy talika. Ny fanambadiana tompoko zandry rahalahy na bavy, ny fanambadiana de tsy asa, tsy velon-tegna, tsy tokony hiazakazana. Firenena manitra Madagasikara, fatatsika zany. Raha manitra ny firenena anankiray de anatin'ny fahasairanany zany maro anisy ao. Iza moa ny maro anisy amin'ty firenentsika ty? De tsika malagasy, tsika tanora malagasy azafady. Zany hoe agnatin'ny fahasairanana zany, ara-pivelomana, ara-piariana zany ny tanora malagasy. Io fahasairanatsika io maro. Hita amin'ny endrika maro ary maro ny antony. Maro be. Tsy za ngamba no hiteny an'io resaka io voalohany fa iarahantsika mahalala tsy fisiany asa, fahasarotan'ny famoronakasa, mirenireny fotsiny, manala azy fotsiny, ny mianatra mitovy amin'ny tsy mianatra ihany, ny karama tsy mahavelona. Zay maro be. Fa sokajiko anankiroa ihany le problème an'le tanora malagasy. Ny voalohany, misy an'le hoe tsy fisinasa, fahasarotan'ny famoronan'asa. Maro be. Zany hoe le sokajy voalohany zany de le sokajy miankina am'ilay firenena, miankina am'ilay fanjakana, miankina am'ilay politika. Amin'ny lafin'igny angamba, eka misy zavatra azontsika tanora atao fa lavitrezaka. Ny fandraisatsika anjara mavitrika, ny fandraisatsika anjara amin'ny opinion publique, ny itsika hoe sarotina am'ilay fiainam-pirenena, fa izy le teneniko zany hoe lavitrezaka zany. De misy ny lafiny miankina amitsika, iza moa isika le resako, itsika tanora tenany,
sy ny fiarahamonina. Eto androany zany andefa afatra amintsika tanora aminareo zandry, aminareo ray aman-dreny koa sy amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Satria ity zavatra ity zany mety tsisy latsika fanjakana dia voavatsika na dia sarotra ary. Satria indraindray mbola mafy, mbola sarotra ny mitolona amin'io fiarahamonina io mita amin'ny manery ny raha fanjakana mba hanao asa. Zay. Inona moa le teneniko hoe miankina amintsika? Efa niresahako tery izy teo. Le fanambadiana aloha loatra sy le fivesarany tanora malagasy ny zandry mbola vao misonitra nefa mivesatra adidy amin'ny ankohonany sy amin'ny fiarahamonina. Zay le resahako eto. Za tompoko tena resy lahatra fa raha tsy manambady aloha loatra ny olona anankiray, raha tsy miraparapa amin'ny fiterahana, raha tsy mivesatra adidy amin'ny fianakaviana ny olona anankiray dia tsy maintsy tafita. Na nianatra izy na tsy nianatra, na misy bac plus 24 na cerveau na T2. Veriko indray mandeha, raha vao tsisy charge, raha vao tsy mirobaroba aloha amin'ny resaka fanambadiana sy resaka fiterahana sy resaka fiantohana ny risy ny aty ny tanora anankiray, dia tsy maintsy mahavelon-tegna, tsy maintsy manana ny ampy, tsy maintsy miarigna amin'ny fiainana. Na dia tsisy diplôma, na dia tsy cerveau, na dia tsy avarapi, dia tsy maintsy mahavelon-tegna. Resy lahatra amin'izany angamba antsika tsirairay. Zay, satria ny olona anankiray dia tokony na hoe tsy maintsy mahavelona ny tenany. Mazava angamba. Na ikarama antselika, na andeha ikarama mandeha manetsa sy ny karazana, fa raha vao tsy charge izy amin'izy le tanora le voalohany igny resahako zany. Fa za tsy maneta hoe aza manambady misy na aza miteraka misy, tsy zay. Fa ilay chronologie an'le zavatra, ilay fotoagna anaovana anazy. Ahoana moa ny tenenako hoe ny malagasy, ny tanora malagasy dia mivesatra didy sy manambady aloha loatra. Marobe marina zany. Tsy mila zavaina angamba zany fa dia zay. Tsy haiko misy statistique fa ty amiko moa zany tsisy. Tsy haiko na misy zavatra ohatr'izany fa amiko. Hitatsika eto Madagasikara zany 12 taona miteraka zany. Hitatsika zany hoe miala amin'ny CEG mandeha manambady. Hitatsika zany hoe mbola ery amin'ny lycée dia fa alefan'ny ray aman-dreny satria misy maka. Hitatsika zany hoe afaka baka dia azo le baka dia zay manambady. Hitatsika zany hoe manao première année amin'ny université ohatran'izao, deuxième année dia amin'izay misy makavady. Satria ny masotsivan'le bandy koa le manambady zany efa mitaditady an'le mianatra sy ny karazany, dia ny fanaovana première année deuxième année zany ohatrany hoe fitadiavana vady. Hitatsika eto zany vehivavy mianatra amin'ny université, manana licence na vita maîtrise, ingénieur, dia vita ny fianarany, tonga dia manambady, dia miteraka ray, roa, telo, misesy, dia 5 taona izy na vita fianarany na vita ingénieur, dia nohon' izay fitezana an'izay zaza telo efatra zay, dia 13 taona izy vao manomboka mitady asa. Amiko sakana zany zavatra rehetra zany, sakana. Za eto averiko indray mandeha tsy miadi-drevitra amin'ny hoe, na hoe tsy mandresy lahatra amin'ny hoe aza manambady, aza miteraka, tsy zay. Fa ilay aloha aloha averimberiko zay zavatra zay, fa tsika gasy koa moa tsy indraindray mandray atendro ary mora manao coupe zavatra zay, tsy indraindray. Fa sakan'io na ho an'ny émancipation personnelle-nao na amin'ny fivoaranao anao manokana, na vehivavy io na lehilahy, na amin'ny lafin'ny carrière. Ozy koa ny sasany hoe mampianatra ny olona ho matérialiste sy ny karazany. Fahantrana ny nanomboako tery, fahantrana ny olona atsika. Ny fahantrana tompoko dia ny vahaolana fantatra amin'ny fahantrana dia anankiray ihany: asa, carrière. Zay. Ny akoatran'izay tena ialakotsiny aminareo fa tsy dia tena ifantohan'ny saiko hoe vavaka Andriamanitra azafady tena ialakotsiny fa ny anahy vahaolana amin'ny fahantrana
dia asa. Izany hoe izay zavatra manembatsembana anao ary am'le asa ry amiko de fa mila ametrahana fanontaniana. Na tokatrano na hoe fiarahana na amiko ny fanambadiana aloha loatra. Averimberiko le aloha loatra. Ny fiterahana aloha loatra, ny fandraisana charge aloha loatra dia sakana goavana. Io zavatra resaka koa zavatra nenako ary za tagnatiny ary mbola miezaka s'émanciper agnatin'io zavatra. Satria tineny teo zaho tsy hoe ray aman-dreny fa mety zokinareo 5 taona, zokinareo 10 taona fotsiny. Zay. Ahoana moa teneniko hoe le engagement le fanambadiana sakana. Mazava be zany. Raha anao manao engagement amina fanambadiana de ohatrany manery ny tenanao ankolaka ipetraka amina toerana anankiray, ipetraka amina place anankiray. Manakagna ny possibilité maro satria raha irery anao mety mbola afaka miteny hoe miasa kely mahazo vola ohatran'izao andeha hianatra Diegoria, andeha Canada ny tenako, andeha hianatra ohatran'izao, andeha ivelery, andeha ohatran'izay. Fa raha anao tafiditra amin'ny fanambadiana anao sarosarotra. Eto Madagasikara koa mbola raha malala fa hoe ny fiofanana rehetrarehetra mbola misy déplacé anao mandeha mitorakafa anao afaka miono fa tsisy hoe en ligne na ohatran'izany de hoe te marina fa misy ny inona moa ty manao télé-enseignement ty sy ny karazany fa sarotra. Ohatranazy petraka tafarafangana en couple. Misy asa ary maro antsetra. Asa izay eritreretiko hoe tamin'ny taona 2009 tagny zany 2010. Raha hoe par rapport am'le asako tary zany karazana hoe promotion izy zany raha mandeha agna. Natao ny entretien de vita. Voray. De tsy mandeha zany. Satria le couple. Sakana zany tompoko amiko sakana zany. Ary tsy hoe sakana hoe iza na fanjakana, tsy mety ny fanjakana am'zany fotoana zany fa za no ny sakana amiko ilay vie de couple no ny sakana. Mbola tsisy zaza nefa tamin'izay mbola tsisy nini. Eritrereto raha vao misy zaza am'izay. Sakana io satria raha anao zany manambady misy zaza anao tsy petraka amina trano une pièce fa tsy maintsy 2 pièces na 3 pièces. Sakafona zaza sy ny karazany ohatrohatran'izao. Za zany raha mbola azo atao. Za tsy manakagny hoe misipa, manova mihitsy. Satria maha-olombelona amin'ny maha-tanora tsisy angamba tsy mahafantatra anany hoe ilaina. Akoatran'izay tena hoe tsy nahazo fanabeazana am'izany mihitsy. Atovo. Na iovaova firy. Za koa tsy am'ireo hoe tsy maintsy virgine na ohatran'izay. Raha ohatra ka tsy atao fitadiavanam-bola fotsiny le zavatra, tsy atao varotra, amina normal be zany le zavatra. Io koa misy moa ko mieritreritra hoe karaha raha tsy manambady amin'iny fotoana iny ohatran'izany de mety ialan'le bandy na ialan'le sipa. Io rehefa ho anjara io tsy miala. Io koa amiko rehefa milamina le fifampitondrana tsy milamina fa le engagement tena le tiako teneny le anao mariage anao inona sy ny karazany fa afaka mifandamina. Azonareo ngamba le tiako tongavana. Zay ny tena maro. Azonareo le tiako tongavana fa ny exemple moa zany maro be no raisy na hatramin'izany fa amiko sakana io zavatra io sakana. Io zavatra io tsy mandehandeha ho azy. Eto resaka ray aman-dreny rehefa avy teo sy resaka fiarahamonina. Tsy mandehandeha ho azy io. Fa misy manentana, misy mampirisika, misy mivoy hoe tsara io ary io ny tokony atao. De tsika tanora malagasy moa iara-malala fa tsika zany raha vao ray aman-dreny zany raha vao fiarahamonina zany de zay manaiky. Argument anankiroa no entin'ny ray aman-dreny sy no entin'ny fiarahamonina andresena lahatra ny tanora amin'io zavatra. Argument anankiroa zay tena tsy reveko ary tena mampivontorana anahy mihitsy. Ny voalohany de hoe indrindra ry mama. Ary mama zany mieritreritra hoe io le zanako lahy fa miasa de 9 volana 3 volana ray taona niasany de mba tsy alany ny karamany de mba avoangina ny karamany de aleo izy manambady. Resy lahatra am'izany ny gasy hoe raha vao manambady anao de tsy lany ny karamanao fa raha tsy manambady anao de lany ho azy mirevy io karamanao io.
resy lahatry zany ny malagasy. Zany efa mahita an'izany zavatra zany tsy mitombona mihitsy ary tena mifanohitra am'izany. Na irevy anao ary, na ianao metimety anao ary, na ividy akanjo anao ary. Raha manambady dia anao zany lasa anankiroa e. Raha misy revirevy eo, tsy misy zavatra mahafinaritra eo fa lasa fois 2. Raha mbola misy zaza, raha mbola misy zaza, dia ahoana fois 3. Nio fatrano fainao, raha manambady anao, fois 2. Satria tsy maintsy 2 pièces na 3 pièces. Amiko mandany vola kokoa ny manambady. Raha mitamo tsy manambady. Ny fampianarana ny zanaka hitantana vola sy ny karazany ngamba tsy haiko na ndraikitra ny sekoly na ohatran'izany fa ohatranà na nitatam-bola na dia tsy nanambady tamin'izany fotoana zany. Izay zao argument hoentiny ary maharesy lahatra anareo ray aman-dreny reo. Tompoko tsy marina zany, tsy marina zany. Tsy marina zany. Tezaina fotsiny zaza mba tsy andany vola na tsy mba haiaina miaraka amina vola fa tsy voatery hoe manambady vao mahatantana an'io. Raha samy tsy mahay mitatam-bola ane ka olona anankiroa vao maika loza. Matoa nefa izy zany mbola mianatra miasa dikany mbola karama kely. Mbola mitady expérience 5 ans, 3 ans, échelon sy ny karazany. Netsika zany mbola vao mianatra miasa dia fa charge be dia fa tsisy économie na raiky. Satria lany fianakavian'ny karama raha tsy ampiko. Indrindra raha tsy miasa le partenaire. Argument faharoa. Aporisina ny tanora iteraka ialoha na hoe iteraka aloha anambady aloha fa hoe tsara ny miteraka aloha am'izay miara lehibe aminao le zaza. Am'izay mitovy soroka aminao le zaza. Tompoko. Tsisy mampitombona an'izany. Satria zao. Tsara amin'ny ahoana moa io? Tsara ho an'le ray aman-dreny sa tsara ho an'le zaza? Tsy haiko aminareo agny, tsy haiko raha hoe misy tanora na misy ray aman-dreny manofy ihany ka hoe te hiaraka ilalao anao kanety miaraka amin'ny zanany, na hiaraka ilalao sary tomobile, na ilalao tsy haiko kalesa sy ny karazany, tsy haiko. Za tsy mahita an'izany. Tsy mahita an'izany aho. Raha ohatra ko an'ny ray aman-dreny, raha ohatra ko an'le zaza izy tena vao maika diso. Satria tsy marina mihitsy ny hoe misy zaza te ilalao hiaraka amin'ny dadany. Na te hiaraka anao kanety hiaraka amin'ny dadany, na te hiaraka ilalao sary bakoly amin'ny dadany na amin'ny mamany. Tsisy an'izany. Efa misy zaza ho fiarahamonina eo, misy zaza amin'ny akanjaza, misy zaza amin'ny sekoly eny anaovana an'izany zavatra zany. Ny zavatra tadiavin'ny zaza dia ray aman-dreny efa vonona, efa matotra. Ray aman-dreny efa mahalala ny tokony ataony, ray aman-dreny manana ny ampy, afaka manapa-kevitra, afaka manosoka an'io zanan'io amin'izay filany teten'io fiainan'ny génération misy anazy. Diso misy ilay fitenenana hoe amin'izay miaraka amin'ny lehibe. Tompoko. Poizina ane zany e. Ianao vao mianatra miasa, efa miteraka. Zany hoe miara lehibe aminao agnatin'ilay fahasairanana ilay zaza. Zany hoe ny fotoana sady mitaizanao no mitady asa. Mitaizanao no sarotra zany ary riska be. Vao maisa mivaralila, vao maisa tsy voafehinareo io zaza io, fa lehibe fahatany tsy ampy famatorana. Charge alohan'ny fotoana na maranako azy. Za tompoko tena sako misy miteny aminareo fa 700 mahery ny vola niditra tamina 9 taona zay ny karama mahery. De fiarahamonina avao, havagna avao, zandry. Za ty niantoka zandry nanomboka tamin'ny lycée, hatramin'ny navitany Jongratagna Diego. Tsy zandry raika, maromaro, maro. Ny reniko ohatran'izao ny zaza ty, papako ohatran'izao satria romako. Za ty moa zany zanaka tagnelanela ny tegna avao, raha tena marina. Raha za zany, akoatran'izay ny fanampinany ry tonton tantsa, manodidina sy ny karazany, nandany vola be tamin'ny fianakaviana. Amin'izao fotoana itenenako zao mahatsiaro manegnina nanao an'izay zavatra zay. Satria inona ny antony? Za tsy tafa, tsy mahavita ninino. Ireo nampiko reo
tsy hoe niarina nanao kory. Ny conseil omeko anareo amin'ny lafiny fanampiana ny havany dia zao: amboaro alohany anareo ny urgent madinidinika, écolage, inscription manova. Fa ilay hoe manome apahakarama ho ampiasainy ry, ho ampiasainy ty, alefa riny, vola sy ny karazany. Amboaro ny anao, amafiso ny anao, mba ahafahanao manangana orinasa na ahafahanao manana bazy indraik'andro any, de asa no mba omenao ny fianakaviana fa tsy vola. Ny karamanao anao, sy ho any akohona kelinao, fa tsy hoe ny karamanao no zarainao. Mba au moins mba ny vokatry ny investissement mahavita trano anao, de mba misy hofa-tranonao, de iny no omenao ny ray aman-dreny. Fa aza ny karama mihitsy. Mitezera zay ho tezitra. Fa zay ny anahy no conseil omeko ny olo na, satria ianao tsy ahavita an'ireo fianakaviana rehetrarehetra reo mihitsy. Fa kosany, raha vao manana orinasa anao, manana base tsara, manana hofa-trano ka tsy miala amin'ny karamanao tsony no anampianao ny havany, zava-dehibe zany zavatra zany. Aleo asa no omena anampiana an'le havany, fa tsy le karamanao no zaraina, karamanao amin'izao ka amintsika malagasy zao. Na ny européenne manana salaire minimum na 2000 € reo, tsy manao zany. Asa volavolaina anao, amboaro ny bazinao, de apio reo rehefa avy teo. Ara tsaratsara kokoa, aleo ny zanakinareo sy zay mianatra ihany jerena. Fa reo olon-dehibe reo, izy teneniko teo, afaka amin'ny démerde reo. Tsaratsara misaotra betsaka. Ingane mba ho azitsika le tiako tenenina. Le ambaindainy sy le zavatra marina anatin' le zavatra resako no raisina, zay tsy mety moa zany de fa ialana tsiny. Lavalava kely le zavatra satria sujet délicat le zavatra, tsy maintsy tenenina amin'ny tokony ho izy. Tsaratsara, misaotra tompoko.